Izany hoe ilay tioka be zany zao ilay faritra orana roa andro fotsiny izy ilay faritra ambony zany rehefa vaky amin'ny mianakavanana dolo tioka ny vony efa difotra dolo efa miakatra amin'ny avony fa raha tonga amin'izany fotoana hoe orana 10 andro zany tsika na tamin'ny 50 metro hoe sikatatra ny hypothèse napetraky ny teknisianina zany raha tonga amin'ilay hoe isaky ny 20 taona tsika raha imetatra sasany ambony mitetezany mba hipasy ny rano eny amin'ny faritra satria tsy maintsy mihoatra amin'ny akavanana zany dia zay mahatonga an'Antananarivo hoe raha ohatra tsika ka hanajary an'Antananarivo dia tsy mitatatra zay efa ambolena ka vatika tsika ho tanàna ohatra naovana amin'ny 67 dia tokony misy jaro-panajariana mazava dia fampiakina ilay rano dia Antananarivo zany zao a dia tsy misy mihitsy afa-tsy nataon'ny teknisianina taloha tany amin'ny 70 tany hoe canal Andriatany ihany ny idiranenina aty amin'ny faritra atsimo plaine sud dia ny canal C3 avy amin'ny Lavamamba 67 mivoaka Dalabatapenaka ireo manenjika ny Andriatany ery Ambodimita dia mivoaka makany amin'ny Tioka zany zany fa raha mbola io no eo efa tsika hanototra sy hanorina ihany ohatra ny amin'ny faritra plaine sud cité Ambefolo izay natao anara-penitra tamin'izany premier république dia dissocian'ny cité Ambefolo zao tsy azo fisaina fotsiny zay mahatonga an'Antananarivo hoe misy zay zany dia mametraka hoe zao voanana zavatra fanadiovana zany tany an'Antananarivo c'est moi directeur assainissement dia raha tsika amin'ny fahatsirana AFD miasa ny teknisian efa misy modèle hydraulique zany mivokany hoantsika validéntsika rehetrarehetra zareo zay no hitantsika hoe aiza ny canal vaovao atao ahoana naovantsika ny Andriatany io ahoana naovantsika ny C3 dia rehefa hitsy zay a dia eo ambonin'izay tsika manana le drafo-panajariana zany hoe avoantsika ny drafo-panajariana an'Antananarivo zao dia nampidirantsika n'ilay commune valana fitombokely zay tsika namoaka hoe ho an'ny be tsy mitatatra aiza ny faritra andro tofany atao ohatrany akoron-drano tofany hoe anaovana tanàna aiza ny faritra tsy maintsy hijanona otamboany zay zany no izay vina zay raha mbola tsy manana an'izay ho Antananarivo amboa ho an'ny 20 taona ho avy 19 taona ho avy dia fa fafa ao anatin'ny karta Antananarivo fa tsy tokony mety tsy ny faritra io ka raha mbola taritsika zany ny andro fitondram-panjakana manaraka indray vao isaina amin'izany zay no manan'izay ny olona amin'izao fotoana izao hoe na misy ny resaka politika na misy ny olona isaina stratégie tsy maintsy mametraka an'izay tsy maintsy manana drafo-panajariana Antananarivo ary tsy lavitra zay no resantsika Andriatampenaka hoe mandra-pisiny zay aloha tia janona misy raha orana 10 andro misesy rehefatsika météo zay ny zakany Tioka 9 metra cube isan'ny seconde normal rehefa miakatra ny 10 metra cube isan'ny seconde zany ny rano mandalo amin'ny Tioka io dia efa ho vaky zany dia ny arovana ny tanàna Antananarivo tranainy zany hoe Analakely Ambefolo Ambodivolona rehetrarehetra dia ny ilany akavanana avy any ambony zany no namafisina avoavo dia ny ilany akavia ivaiva kokoa ka raha vao mihoatra amin'ny 10 metra cube seconde zany ny rano metin'ny Tioka io dia tsy maintsy vaky eny amin'ny akavia akanjo nandrina aloha ry ambony jerefa tsara fa maly saika vaky sady eo amin'ny manjaka efa akanjom-baky saika vaky eo amin'ile intsy zay mahatonga anay hoe bypass hoe najana le fanirina raha tsisy drafo-panajariana satria tsy azontsika ataony mipetraka amban'ilay faritra io hiarovana ny ain'olona ny ampanaovana zay ka zay hypothèse zay zany hoe raha misy mihoatra zay raha sanatsika misy an'ireny hoe fahavakisany baraziny etsin'zareo ry ambony aritsika ny ambony any anytsika mivaky iny tonga dia mivantana anatin'ny rano Tioka dao zany hoe ny abean'ny rano miditra ao anatin'izay zany tena angamba hoe faty ny 100 000 detrerika ao anatin'ny rasanatsika hypothèse fa ny voafafa anatin'ny karta zany dia ny faritra iva manontolo zany anatin'ny rano dia amin'izay fotoana izay mahatonga atsika tsy afaka milalao ain'olona loatra zany tsika amin'ny lafitra sy jerevana izay fa tsy manana vina maharitra tamin'ireny anatin'izay raha zay zany dia tena tsy mety ka izao zany tsika zany fa miditra amin'ilay fanorenany voatanim-bary tsikelikely dia reny olona reny manona mitondra sarety ary izy dia efa manototra hoe dia miena sady ilay faritra ipetrahany rano ka raha ilay hypothèse tao milaza hoe raha teneniko hoe ray metra sasany ambony dia zany
bypass ohatra ratsika fa tsy misy olo raha tonga zavatra zay rehefa henanao zany le fahatokony avy amin'le raha de fa hoe miakatra ny avo hoe zay ny tsy akeko foana ho avy herimide zay zay resahako zany lesanareo hoe misy olana mitondra be sy ny CUA zany mba eritrereto hoe rapitsy zany hoe olona mitovy tsy maintsy olona mifampitanana eo fa raha ohatra mbola isy resaka hoe tia maneo amin'ny CUA de azo vema ohatra ny tefitonala de efa mahantsy indray zay rehefa aveo de ny zavatra misy ety atao sorona foana Antananarivo fa le olona Antananarivo tokony misy saina mazava fa tsy misy an'izany tsy mifanometanana zany terenina lany mifanometanana ka tsy mety io resaka io hoe manao zavatra hoe de miavinavina ny CUA ao anatin'izany fa za efa nana tamin'ny madamo fédération fantako fa voninany anao amin'izany izy fa misy olona laoriana an'izay manosika an'izay zavatra zay tsy handeha de anjarantsika Antananarivo mieritreritra ao anatin'izany fa tsy mety zany hoe tsy fanometanana zany fa terenina lany tsy caution mandana maire anankiray no anibana vision na roapolo taona ho amin'ny Antananarivo atao mazava zay ka na izy ekipa ao anatin'ny commune zay drafim-panajariana lany eo na fitondrana na ADN na niakatra eo na SVM na tsy manaina ny arinany tsy maintsy manatanteraka an'izay ianao tsy zay nytanana hoe zahay ny amin'ny tanana Antananarivo amin'izao fotoana zao de zay tiana atao anatin'izay tsy ekeny zay ary tokony tsy anaiky an'izay Antananarivo fa misy vinao de ajaina rehefa andresakitsika de Marais Massin hoe nanao plan vert Marais Massin rehefa fahatra tsy azo tatoa foanao de ajao zay